Apokalitipsy toko faharoa ambin'ny folo. Iderahantsika ny Tompo ny amin'ny fandresena lehibe nomen'ny Kristy antsika ny Apokalitipsy toko faharoa ambin'ny folo amin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Apokalitipsy toko faharoa ambin'ny folo andin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Ovaketsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: dia narefeo maheta ampitan'an-danitra aho. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristy, satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay mpiampanga azy andro Andriamanitra andro aman'alina. Ary izy ireo naresy azy noho ny raha amin'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nankama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany dia mifaly ny lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ao amin'ny tany sy ny ranomasina, efa midina amin'ny rony devoly sady manana fahataizana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Amen. Hivavaka isika. Kely sisa ny androny devoly, resy teo amin'ny fasana izy, satria le tsy nanota nately ny fasana ka nalohany fasana. Jesosy Kristy nandray ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakana, ka nazery le mpiampanganay andro aman'alina nan-danitra, le mpamandrika anay, le mpiaza ny fanahinay, le paka fanahy. Eny Tompo misaoranao zay nanatratra zao Pasika fandresena izao, namakivaky ny karemy zay, ny aina ny herinandro masiny zay, nanolo tena amin'ny fibebahana, fandiniany tena, ny ombym-pijaliana taminao. Ko ankehitriny faly sy ravo zay raha nahatratra zao Pasika izao, tsy noho ny herinay na ny tanjakay, fa noho ny fitantananao, noho ny fombanao, ka nomenao fofonaina ka velonainy zahay. Tonga eto zay mba ho amasininao, mba ho aorinao hitovy endrika amin'ny zanakao. Ko ankehitriny Tompo, amasino zao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanahy masina, mba ho fanatitra manimpofona zay rehetra ataonay, ary hitahy anay ianao ka hijery anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay zanakao. Ka faly sy ravo zay Tompo tafahona eto samy zanak'Andriamanitra, ko raiso ny fisaoranay, ny fankalazany, ary amasino liturjia manontolo ny tenanay koa atolotray fanatitra velona masina fa manao fanipoam-panahy tokony ataonay izahay. Ko hatreo feno zao amin'ny Tompo amin'ny alalan'i Kristy sy le fanahy masina zay manamasina anay, dia noho ny amin'ny Kristy le nampiandrinay vavaka manao hoe: renezana.
isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tanterahantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahantsika izy. Ampahana amin'izany amin'ny Timoty 2:7. Timoty 2:7. Enontsika amin'ny mpanajana sady eritrereto tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony. Hoy ny apôstôly masina: fa aoka ho fantatrao izy zao, fa any amparany any isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona amin'ny teny ratsy, tsy manora esireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahono-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mieboebo, tia fafinaretina moatra ny fitiavan'Andriamanitra. Manana endriky ny toe-panaraka n'Andriamanitra izy, nefa mandaa amin'ny heriny. Ireny dia mahalasa babo ny vehivavy adaladala. Mianatra mandrakariva izy nefa tsy mahatratra ny fahalalana. Olona maloto saina ka tsy manam-pinoana marina izy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalana Jehova. Sambatra zay mitany ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Ndeha isika netritena, mandeha isika naraka izao vavaka izao. Misaotra anao tompony amin'ny sitraponao, masina ny sitraponao, masina amin'ny teninao, masina amin'ny didinao. Miseho aminay amin'izao andro farany izao ny tenin'ny apôstôly masina. Tsy ery ny aina ny zavatra hita sy re, hatrana tokantrano ka hatrana am-piangonana, hatrana amin'ny fiainam-pirenena, ny fikambanana, ny fitiavam-bola, ny avonavona, eny tsy misy ny fanajana, na ny ray aman-dreny niteraka, na ny ray aman-dreny amin'ny fiarahamonina tsy misy ajany. Ny zavatra masina dia voazimbazimba, na anaty fiangonana na amin'ny zavatra manan-kasina rehetra. Tiady ary mpamaly faty avokoa, aza mba azony ihany. Zany ny fiainana iainanay, fiainam-biby ary tia fahafireretana, mirevirevy tsy mety vita, nefa milaza tena fasahirana sy mahantra, nefa mandany vola mikarena amin'ny zavatra tsisy dikany akory. Mamindrafo aminay. Mazoto mianatra nefa tsy mahatratra ny fahalalana Andriamanitra. Mampianatra nefa tsy mahay ny momba n'Andriamanitra akory, satria tsy iainana akory zany fa pilivava fotsiny. Mamindrafo aminay Tompo. Ka lasa fiainam-pahafatesina ny fiainanay, lasa fasana ny tokantrano, lasa fasana ny toeram-piasana, feno loto rombaka, feno fahatsontsana. Mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay, ka feno faty mandehandeha na amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiangonana. Sasa madio kely karidoviny finaim-pahotany, mba ho tena pasika fandresena ho anay izao. Hitsangana hiala maty zay satria ny fahafatesina ny tambiny ota, ary mba ino ny teninao. Mamindrafo aminay, fa ianao rery aminy mahay manafaka ny elokay no ilay raha latsaka tary Kalvari. Ry Jesu Tomponay io. Amen.
tenany sy ny rany mba ho vonjena koa mitsangana ndray ny teso mafaly fa mafany fahotantsika izy hoe ny apôstôly masina ary amin'izany dia tsy misy fanemelohana ho amin'izay mino an'i Kristy Jesosy fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalan'ny fanainaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo na alemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao anatin'ny nofo mba hatanteraka ny fahamarinana izay ilaina amintsika ny lalàna ary zany dia tsy mandeha araka ny nofo fa mandeha araka ny fanahy fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana noho izany ariavana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo koa samy amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika no nira voalahatra ho mariky ny fandresentsika ny fahotana. Hira fanampiny faha 140.
fangariavana ny fotoana izay amakiantsika ny teny avy amin'ny soratra masina. Ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Hosea 4:9-9 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andeha hiverina ho amin'ny Jehovah isika, fa izy no namiravira, ary izy ihany no ahasitrana antsika. Izy no namely, ary izy no amey ny ferintsika. Rehefa afaka ny 2 andro dia ho velominy indray isika, ary amin'ny andro 10 dia hatsangany ho vely eo anatrehany isika. Dia aoka hiezaka halalany Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fipisahana, fa ho avy amintsika toy ny ranon'orana vatravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavonto ny tany. Amen. Hotohizatsika amin'ny vaky teny, izany dia hitantsika amin'ny Filipianina 4:7 hatramin'ny 11. Filipianina 4:7 hatramin'ny 11. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Farany ry rahalahy, mifalia ao amin'ny Tompo, tsy manahirana ny manoratra teny averina, fa mahatsara anareo izany. Tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Fa isika no voafory izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra, ary an'i Kristy Jesosy no rerentsika, ka tsy mitoky amin'ny nofo, kanefa mba manana izay itokiko amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona hafa manao itoky amin'ny nofo, maika fa izao, ka voafory amin'ny andro 9 aho. Avy amin'ny fototr'Israely, dia avy amin'ny firenen'ny Benjamina, Hebreo, sady avy amin'ny Hebreo aho, araky ny lalàna, dia fariseo, araky ny zotom-po, dia nanenjika ny fiangonana, araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna, dia tsy nanatsiny. Nefa izay azoko ny tombony dia nataoko fahatsiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy, entiko fa ataoko fahatsiantoka avokoa ny zavatra rehetra, no fanoharana ny hatsaran'ny fahalalana an'i Kristy Jesosy Tompo, izay niaretako fahatsiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hazoko an'i Kristy, ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoany. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty, ary ny fiombonana amin'ny fijaliana, ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesana, raha mba misy hahatratrarako ny fitsangana amin'ny maty. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny filazantsarany Luka 4:20, ny andininy voalohany hatramin'ny 12. Luka 4:20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Hiaraka hitsangansika ary izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna, fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana, dia niditra izy nefa tsy nahita ny vatan'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy 2 lahy niseho taminy nitafy fitafiana manelatrelatra, ary noho ny natahotra izy ka niankohaka, dia hoy izy 2 lahy taminy, nahoana no atao maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galili hoe, ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota, ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro 10. Dia natsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy, dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria ren'i Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa, dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana ka niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lamba-paty mipetraka mitokana.
dia lasa nody sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity andro maraina ity, fa mbola nomenao androm-pahavelomana ka nahatratra izao Pasika fandresena izao. Misaotra anao ihany koa zay Tompo ny amin'ny teninao izay no vakian'ny mpanomponao teo. Koa ankehitriny ary Tompo, raha toa ka hieno izany hafatra ao izany izahay dia mangataka indrindra ilay fanahinao masinao mba hitoetra aminay tsirairay avy ka zahoanay mifantoka handray izany hafatra ao izany. Koa apetraka feno eo am-pelatananao ihany koa Tompo ny amin'ny mpanomponao izay hitondra izany hafatra ao sy ny anambara ny sitraponao izany. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Misaotra ray eo. Amen. Ianareo misy fandarina roa samihafa nga ampelatanantsika any. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana momba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 4:20. Ny fanisan'andro eo amin'ny Jiosia dia ny hariva amin'ny enina ny miova ny almanaka na ny kalendary zany na ny calendrier zany. Tsy mba ohatrany antsika zany a misasakal. Androany zao lahady ny alahady amin'ny zareo dia efa nanomboka omaly tamin'ny enina ny alahady. Fa tsy tahaka ny antsika manomboka omaly maraina misasakal. Tsy ohatran'izay na ny zareo fa milentika masoandro manomboka ny andro anankiray dia mitohy amin'ny filentehan'ny masoandro manaraka. Zay ny fanisan'andro jiosy zany. Ka Jesosy maty tamin'ny zoma amin'ny 3, mbola zoma hariva io. Dia nalevina zany izy alohany amin'ny 9 satria manomboka ny sabata sabotsy ny zoma hariva amin'ny 9. Sabotsy zany io tsy afaka manao ninninna andro fitsaharana. Zay mahatonga an Jesosy nivonjivonjena nalevina dia tsy vita fanosorana zava-manitra. Dia tsy afa-po re vehivavy dia mbola nankany ny marainany alahady. Zoma hariva Jesosy ny tany ampasana sabotsy tontolo andro zany hoe
zoma hariva ka hatramin'ny sabotsy fileteny masoandro natao hoe sabotsy amin'zareo. Ny lahady hariva zany efa nanomboka omaly hariva tamin'ny enina, ka raha mifoha maraina ianao efa misasaka ny andro alahady amin'zareo, fa tsy tahakana antsika hoe misasaka rehefa midi, fa misasaka amin'ny enina maraina. Amin'ny enina maraina zany efa lasa zany ny ampahan'le andro. Izay zany ny mahatonga azy miteny hoe 3 andro, tsy 3 andro efatra amby 20 fa 3 andro anarana andro: zoma, sabotsy, alahady, maraina, mitsanganan'i Jesosy. Andro voalohany amin'ny herinandro, ny fanasan'andro amin'zareo koa zany alahady ny voalohany, asabotsy ny fahafito. Izay zany mahatonga an'i Jesosy mitsangana amin'ny andro alahady, andro voalohany amin'ny herinandro. Dia andro voalohany amin'ny herinandro reto vehivavy reto no nankany amin'ny fasana. Dia tsy nahita ny fatin'i Jesosy, fa nahita roalahy mamirapiratra. Tsy nilaza akory Luka hoe anjely io, fa mamirapiratra ny fitafiana izy. Izy roalahy reo niteny taminy rehefa natahotra: nahoana no atao amin'ny maty ny tadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny zay nataony taminareo. Midika inona no afatra ho tsika amin'izao pasika fandresena izao, isika zay mino ny herin'ny fitsangana amin'ny tompo? Zavatra roa ihany no alaitsika amin'ny tenin'ireo anjely. Jesosy Kristy, ny fahafatesy Jesosy Kristy, ny fitsanganan'ny Kristy dia mandidy atsika ino ny fitsanganana amin'ny maty. Zay ny ivo ny finoana kristianina, ny fitsanganana amin'ny maty. Mila mino ny fitsanganana amin'ny maty isika. Ireto vehivavy reto nanantena ny mbola hita faty, ho fonosona, ho karakaraina, asiana zava-manitra, asiana miora sy ny sisa. Ary misy zavatra vitsivitsy tantaran'ny Luka azy ohatran'ny mahatsikaiky, satria ny fasana jiosy dia misy vato lehibe akodi, mety ho vato fisaka, mety ho vato boribory, fa tsy vitan'olona roso telo ny manakodi azy. Tsy tao an-tsain'ny reto vehivavy reto araka ny fahatantaran'ny Luka ny hoe iza no nanakodiany vato. Tsy ao an-tsainy zany. Iza no manakodiany vato, tsy tao an-tsainy. Ary ny fitantaran'ny Luka koa tsisy an'le hoe misy miaramila ny andro tao. Luka tsy miresaka an'izany. Zay zany efa fahadisoana anankiray tamin'reto vehivavy reto, satria ny fasana jiosy zany tsy voasokatra raha olona vitsivitsy. Dia ka an'izany raha anaty fasana jiosy ianao ka tsy maty tsara fa velona, verina maty ianao satria tsy voatosika ao mihitsy io. Dia niditra zareo nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ny fitiavana sy ny tahotra riavana dia iray lalana ihany ny fanao ambadika. Izy zany tena ahavitana zavatra ngeza be. Rehefa matahotra ny olona dia mahavita zavatra, tsy eran'ny aina. Da misy zavatra tahorany ka mandositra izy, tena mahavita mandositra lavitra. Ary tena afaka misaoty n'aiza n'aiza izy rehefa matahotra. Ny olona ty koa manao an'izany, zay tsy neritreretina vehivavy reto hoe ny fitiavana an' Jesosy tao andohan'zareo tsy neritreretina hoe mila misy vato akodinga io e. Dia zareo maraina be, zay koa mbola anankiray, zareo mbola niditra tao am-pasana ihany tamin'le varavarana mipasana misokatra io, tsy tokony eritreritra izy hoe izy nanakodiany io. Dia niditra izy fa tsy nahita ny fatin'ny tompo. Efa tsy nahita ny fatin'ny tompo izy, vao very hevitra tao izy, vao taitra, nefa tokony taitra izy hoe izy nanakodiany vato io. Efa tokony taitra izy. Ary zany mahatonga amin'ny tompo nandefa anjely anankiroa araka ny fiheverantsika azy, nitafy fitafiana manelatrelatra, zay vao natahotra izy. Zany hoe efa nisy action firy vitany, zay vao natahotra izy. Zay vao natahotra izy. Ary zay le manahirana ny miaramila rehefa mandeha miady ka voatifitra maratra izy dia tsy heny tsara izy, fa ohatrany misy manosika zay anao dia misy mamay kely. Fa rehefa miazakazaka mandeha izy, ny namany vao miteny aminy ianao ny maratra, zay izy vao mianjera, satria zay vao hitany io. Miaramila mafantatra an'izany ka zany daholo, zay vao taitra izy, zay vao mianjera izy. Ary zay le zavatra mitrangy eto zany hoe
zay vao natahotra izy dia niankoko izy dia nametrahany anjely fa anontaniana ahoana no atamin'ny maty ny tadiavinareo ny velona. Matoa roa koa ny anjely dia misy dikany teo amin'ny fiarahamonina jiosy ny vavolombelona tsy maintsy roa. Zay ny fitsarana jiosy, tsisy olona azonao elohana raha tsy manana vavolombelona roa ianao. Zay mahatonga le olona anankiroa. Rehefa niseho Jesosy tamin'ny fivantaretana ny tendrombohitra dia Mosesy sy Elia nantsony mila roa foana. Jesosy Kristy eo alohalohan'ity perikôpa ndraisintsika rehefa iseho tamin'ny mpianatra mankany Emôsa, firy le mpianatra? Anankiroa le mpianatra. Ny vavolombelona roa dika anambara hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy anankiroa zareo ka mila mino an'izany ianareo. Ny maty tsy mifangaro amin'ny velona, tovy amin'ny toetsaintsika ihany, fa sainga izay ndray mitadiavin'zareo taminy nitady ny maty izy ka tsy ao tsony Kristy fa efa velona. Nahoana no atamin'ny maty nitadiavinareo ny velona? Tsy ato izy. Aty ny fasana, toeran'ny fanabidinoana, toeran'ny famihizam-po, tsy ato tsony izy. Ary zay le mila mino ny fitsanganan'ny tena maty ianao. Mila miala amin'ny fasana io ianao fa mankana amin'ny fahavelomana. Ny fasana dia sary ny fiainanao, sary ny fiainantsika ny fasana. Mila miala ao ianao. Ary zay no afatra ny anjely tamin'ireto vehivavy reto. Mila mino ny fitsanganan'ny tena maty ianao. Tonga saina reto vehivavy reto dia niverina miala tamin'ny fasana izy. Ary zay le miverina miala. Mila tonga saina koa ianao miala amin'ny fahazaran-dratsinao, ny tokantranonao ohatra ny fasana io, ny vadinao miaritra fahoriana io, mila miala amin'io ianao, fatoran'io ianao. Ny zanakao, ny toeram-piasanao fasana, feno rombaka sy faharatsina. Raha tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty ianao tsy ho afaka amin'io. Ny fitsanganan'ny tena maty, izaho minoivo ny fotom-pinoana kristianina, nitsangana ny tompo. Ireto 120 lahy reto, satria Jodasy efa namono tena, tsy nino na dia nitambaran'ireo vehivavy ireo voatonona anaranara, tsy nino zareo. Mbola maty be dia be ny olona, mbola faty mandehandeha satria tsy mino fitsanganan'ny tena maty. Mbola filanjavitra nandana ty am-piangonana fa tsy mbola mieritreritra hoe fitsanganana maty rahatr'izay. Mbola nohony amin'ny namana, nohony zao no aleha ty am-piangonana. Reto apôstôly reto ne olona niaraka tamin'ny Jesosy efa naonao fahagagana, naonao inona, fa mbola mitoetra amin'ny fahafatesana izy, tsy nino ny teniny resa amin'ny reto vehivavy reto. Petera mahazokony azy mba olona mahiratsaina azy, mbola napakevitra nankanampasina nanamarina, nazakazaka nankany izy, lamba mpaty no hitany, nody izy sady gaga. Mino fitsanganana tena maty ve ianao? Zay ny fotom-pinoana kristianina. Ny foana ny fasana dia midika hoe nitsangana ny tompo tsy ao tsony. Ary zany zavatra zany nitenen'ny Paoly apôstôly, tsy misy zavatra takaloko any Kristy nitsangana tamin'ny maty o Paoly apôstôly, fa zany ozy izy raha amin'ny fiainana aranofo mba tsy matahotra nizaniza. Manana zay tokiko koa za amin'ny aranofo, manana zay rereo ka ozy izy, zany hoe fototr'olo le voafora tamin'ny andro fahavalo, manam-pahaizana, mahay lalàna ary mpitandro ny lalàna, tsy hita fahadisoana tamin'ny lalàna, fa zany rehetra zany hoy izy Paoly apôstôly amin'ny Filipiana 3 nataoko fatiantoka. Satria tsy fitiavan'ny Kristy, ny fahatsarany fahalanan'ny Kristy no zava-dehibe, ka miaritra fahoriana anony amin'ny Kristy. Mba ho hitako ny herin'ny fitsanganany ho Paoly apôstôly. Za tsy nalan'ny Kristy mbola velona, mbola izy nandehandeha, fa izy maty nitsangana tamin'ny maty no hitako, ka za mihery ny fitsanganany tena maty zany, ny fiainako ankehitriny ho Paoly apôstôly, mahatonga tsy tavely ao anatin'ny fahotana. Raha mba misy atratrarako ny fitsanganana maty ho Paoly apôstôly. Mbola i Paoly apôstôly ihany no manazava amin'ny Korintiana 2:5. Mba jerentsika ny Korintiana 2:5. Ny 2:20 hatramin'ny 7:20. Io ny fototra fa nankoatran'izay fa nampy ny fototra dia hoe nitsangana maty Jesosy Kristy, ianao koa tsangana maty. Dia ny mbola eto an-tany ianao dia mitsangana maty amin'ny fahotanao, ary rehefa maty ianao dia atsangana maty amin'ny fiainana mandrakizay.
Zany no ivo ny toroteny kristianina ho Paoly apôstôly, fa tsy resaka reny na filan-javatra na filan-dera tahaka taon'ny sasany hoe aty zao onan'izao zao onan'izao hoe nitsangana Kristy, zay no atao hoe kerigma, ivo ny toroteny kristianina. Korinthianina voalohany toko 10:12-12 vakitsika. Raha Kristy nitoriana fa natsangana amin'ny maty, ahoana ny lazany sasany aminareo fa tsy misy fitsanganana amin'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganana amin'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana mitoroteninay ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandainga ny amin'ny Andriamanitra izay, satria efa nilaza fa Andriamanitra efa nanangana Kristy tamin'ny maty. Nefa raha tsy hatsangana ny maty dia tsy mba hatsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Ny olona tsy mino ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty dia olona mipetraka anatin'ny fahotana. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary tsy afaka ny fahotanareo. Na mankana am-piangonana ary ianao raha tsy mino hoe nitsangana Jesosy, inona midikan'izany amin'ny fiainanao? Very ihany ianao, tsy afaka ny fahotanao. Ivo ny toroteny kristianina ny hoe nitsangana Kristy. Rehefa mitsangana Kristy, mitsangana koa ianao miala amin'ny maty. Mandehana fa hanazavanao, mitsangana amin'ny maty dia hanazavanao i Kristy. Mino ny fitsanganan'ny tena maty isika didin'ny Kristy izany. Ny zavatra faharoa dia izao, mila mino ny tenin'Andriamanitra isika. Mila mino ny tenin'Andriamanitra isika. Za miteny ny anjely verentsika ny Luka toko 4:20, ny andininy fahaenina sy ny fahafito, andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo, andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo. Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovo ny teny izay nolazainy taminareo. Fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo, dia nahatsiaro ny teny izy. Ireto anjely ireto nampahatsiaro an'ilay vehivavy reto. Fa Jesosy nefa tsy latsaky ny telo ny teny hoe ho faty izy. Tsy latsaky ny telo ny tenenina an'izany. Ny zanak'olona, ilay zanak'olombelona sady Andriamanitra, natao hoe zanak'olona ao amin'ny Ezekiela sy Daniela, dia tsy maintsy atolotra an-tanan'ny mpanota. Le hoe manolotra dia mamadika koa ny dikany. Zany hoe ny jiosy ny hamadika azy amin'ny alalan'ny Jodasy, ireo lohan'ny mpisorona sy ny sisa izay ny tsara azy. Fa ny jentilisa mpanota kosa ny mpamono azy, ny soloan'ny Pilato tena isika sy ny miaramila. Itsika rehetra zany namono an'i Jesosy. Ny jiosy nanolotra, ny solo tena tsika namono azy, dia Pilato sy ireo miaramila. Zay fa amin'ny hazo fijaliana, satria ny hazo fijaliana zany dia ozona midikana, dia mitondra ny ozona rehetra. Olona zay farany ratsy no ombony amin'ny hazo fijaliana, hoy isika tamin'ny zoma masina. Ka izy nitondra ny fahotantsika rehetra hitsangana amin'ny andro fahatelo. Nino reto vehivavy reto niala tamin'ny fasana izy? Ianao koa ve mba mino? Raha tsy mino ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy afaka hahatakatra ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ireto mpianatra 12 reto mbola nisalasala, mbola tsy nino. I Petera moa lasa nanamarina ndraiky. Tsy mila manamarina ianao fa mino ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Fa tsy mila manamarina ianao. Hoe mbola ankany ampasina indray hoe taiza moa izy teo, tety moa izy teo sa tary. Zay no nataon'ny Petera. Tsy mila amin'izany ianao. Tsy mila mankany Jerusalema koa ianao. Fa mino ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Zay ihany reto anjely reto vehivavy reto nino. Ary zany mandraka ankehitriny mbola vehivavy foana ny maro anisy ao anatin'ny fiangonana. Io zavatra io. Ny vehivavy nino taloha ny fitsanganan'ny tena, nino taloha ny tena, nahatsiaro taloha ny tena. Nefa ilay apôstôly reto efa mitory ny tenin'Andriamanitra, tsy nahatsiaro ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany fa raha mamaky ny soratra masina amin'ny olona,
efa hita sarisary eo amin'ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra milaza fa hitsangana i Kristy. Ny ray voalohany vakilany tamintsika teo ny Hosea 4:9. Hosea 4:9, maditra ny zanak'Israely, babo ny zanak'Israely, ho atsangana matinareo Andriamanitra, zany hoe averina any Jerusalema amin'ny fahababoana. Tamdindo ny fitsanganan'i Kristy, satria i Kristy no tena voaloboka, tena Israely vaovao. Izay no mahatonga ny Hosea milaza an'io. Ny andininy 2 amin'ny Hosea 4:9 ny vakitsika. Izy milaza hoe Jehovah namiravira, izy ny manasitrana, Jehovah ny mamely, izy ny mameny fery. Ny andininy 2 manao ahoana? Rehefa afaka ny 2 andro dia voalominy ray isika. Ary amin'ny andro 7 dia atsangany velona eo anatrehana isika. Efa tamdindo ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Salamo 4:9. Salamo 4:9 milaza amin'ny David, saingy Jesosy dia zanaky David, ny antefa amin'ny resaka Mesia koa io. Salamo 4:9 Salamo 4:9 ahoana izy? Fa tsy fonao ana amin'ny fiainantsika ny haiko, tsy amela ny ray masina ho latsaka ao amin'ny lavaka ianao. Zany hoe tsy amela ny ray masina ho tratro ny loha anampasany ianao, fa tsy maintsy atsanganao i ray masina zany dia ny Mesia na i Kristy. Isaia 7:15 mikizaka miankavanana avy amin'ny Salamo. Isaia 7:15. Ny andininy 10 ka hatramin'ny 12. Isaia 7:15 andininy 10 ka hatramin'ny 12. Vakitsika. Nefa sitraky Jehovah nanoro sy hampangery firy azy. Rehefa nanolotra fa anatim-panonerana izy dia hita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon'i Jehovah dia ambininy eo ateny. Noho ny fisasaran'ny fanahy dia hita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no anamarinana ny mpanompoko marina ny olona maro, ary izy vesatra ny heliko ireo. Koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe, ary zara-babo amin'ny mahery izy, satria nahidiny ho amin'ny fahafatesany ny ainy. Ary natao isan'ny mpanota izy, izy mitondra ny fahotan'ny maro, sady nanao fifonana ho an'ny mpanota. Rehefa nanao fanatim-panorenana izy dia hita andro maro, zany hoe ho velona. Efa tao io, efa fantatra tamin'ny tenin'ny tompo io, ary zany mahatonga ny reto anjely rehetra miteny hoe tsarovo ny teniny. Itsika tsy nahita an'izany fasina foana zany, tsy nahita ny tsanganana isika, fa miteniny no toriana amintsika, ka mino zany va ianao. Zay mahatonga hoe tsarovo ny teniny. Ary efa fantatra Jesosy fa isy olona ino no ny amin'ny teniny, dia efa nivavaka ho antsika i Jesosy, satria tamin'ny Tomasy izy efa nilaza, satria nahita ianao dia nino? Dia ahoana mitoy? Sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Itsika le tsy nahita nefa mino. Dia hoy Jesosy amin'ny Jaona 5:20, jerentsika ny Jaona 5:20, ny andininy 20, efa nivavaka ho anao Jesosy ela be taminy, satria fantany fa isy olona ino no ny tenin'Andriamanitra. Ino ny tenin'Andriamanitra toriny apôstôly, toriny mpitoro filazantsara. Jaona 5:20 andininy 20, ahoana ho sisa? Nefa tsy ho amin'ny reto ihany no angatahako, fo an'izay mino aho koa no ny teniny. Ianao efa nentin' Jesosy ambavaka, na dia mbola tsy teraka ara ny dadabenao, satria i Jesosy isy olona ino ny tenin'Andriamanitra indray andro any. Ka zavatra roa no afatry ny pasika fandresena ho anao. Mino ny fitsanganana maty ve ianao? Mino ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Miala amin'ny fahasampona, ary ny fitsanganana maty ve ianao? Mino ny tenin'Andriamanitra 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 ve ianao? Mino ny
miala amin'ny fahafatesana, miala amin'ny ota. Rehefa mino ny tenin'Andriamanitra ianao, mino fisakana ny tena maty ianao, tsisy dikana aminao intsony ny fasana. Ny fasana izay mitelina an'ireo havanao tianao, tsisy dikany intsony fa mbola iaona amin'ireo ianao, ary ianao koa atsangana, tsy toerana mampatahotra intsony ny fasana. Ary izany no nahatonga ny kristianina nanisy ny hazo fijaliana any amin'ny fasana. Fa izay tsy mahalala an'io manko miteny hoe plus ny dikan'io, zany hoe miampy foana ny ao fa tsy mba moins. Ny dikan'io ny fanantenanao aseho ny hazo fijaliana hoe foana ny fasana, tsy toerana mampatahotra intsony izy satria nitsangana Kristy ka tsy eo intsony izy. Ianao koa atsangana, ary ny olona nalevina tao atsangana izay rehetra mino an'i Kristy. Zany ny dikany. Kanefa mialohan'izany fitsanganana ny tena maty zany anefa, dia efa tokony hiala amin'ny fahafatesana ianao, fa ny fiainanao, ny tokantranonao dia fiainam-pahafatesana. Tsy misy fifaliana, ny vadinao feno fahoriana, miaritra ny adalanao. Izay le fasana nandehananao. Akodiny anjely io mba hahatonga anao hanana fiainana mandrakizay, meteza ho vangin'ny tompo amin'izao andro ankehitriny izao. Meteza iaona amin'ny tompo ankehitriny le nitsangana ho velona, miala amin'ny saritsary-pahafatesana amin'ny fiainanao, dia ampahazavanao Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Andeha iombona amin'ny vavaka isika riavana. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, Andriamanitra avo indrindra, be voninahitra, tompony hery rehetra, ry Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana. Misaotra anao zahay, fa napatsiahivinao anay indray maka indray, tamin'ity androany ity ny sitraponao, izay tianao hiainanay amin'izao andro lehibe eo amin'ny fiainanay mpanaradianao izao, satria miombo mpandresena aminao Jesosy Kristy zahay. Misaotra anao zay Tompo fa nambaranao taminay indray ny ivo ny finoanay, dia ny tokony hinonay, mandidanay mihitsy ianao mba hinonay ny fitsanganana amin'ny maty. Misaotra anao zay Tompo, mankasitraka anao zahay, fa fitiavana avy aminao, mbola hitaumanao anay ihany koa, mba ino ny teninao Andriamanitra, izay tena fototry ny finoanay sy mampitombo ny finoanay. Isaorana ianao Andriamanitra, fa rehefa nandre ny teninao zahay, dia torotoro ny fonay, satria ny teninao tokoa dia toy ny sabatra roa lela izay mamakivaky ny aty fanahinay. Ka isaorana ianao indrindra Andriamanitra, ankehitriny dia mino zahay fa ianao Jesosy Kristy, ilay Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, dia efa nandresy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjena anay. Koa dia mino zahay Tompo, manaiky zahay izany herinao tsy takatra ny saina izany. Fa ankehitriny koa izay Tompo dia maneho ny fahavononanay, hiala amin'ny endriky ny fahafatesana maro samihafa eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny izay dia vonona hiala amin'ny fasana iainana isanandro sanandro eo amin'ny fiainanay. Kanefa olombelony zahay,
raha ny herin'ny tenanay fotsiny ihany dia mety tsy ho tafala ao anatin'ny fahafatesana sy ny sarisary-pahafatesana ary ny fahasana iainanay eo amin'ny fiainanay andavanandro zahay, ko mitalao aminao izay tompo. Ianao ilay tompony fahefana, ianao mihitsy Jesosy Kristy ilay efa naresy ny fahafatesana, ianao no handray tanana anay, tolory tanana zahay, tario zahay, sy tomo hiala ao anatin'izany fahafatesana zany zay tompo, fa tsy mahefa na inona zahay, fa manaiky zahay, ko mba tario tompo, fa te hiaina fiainam-pahavelomana araka ny sitraponao Andriamanitra. Amin'izao andro lehibe eo amin'ny fiainanay, iombonanay fandresena aminao Jesosy Kristy izao, dia manaiky zahay ny hiala ao anatin'izany sarisary-pahafatesana eo amin'ny fiainana izany. Na inona izany, dia mino zahay fa resinao zany Jesosy, fa manaiky zahay hiara mandresy aminao. Andriamanitra tomponay eo, fantatrao ihany koa izay mety endrika izany fahafatesana izany eo amin'ny fiainanay eo. Mety maty ny fanantenanay, mety maty ny fitiavana ao anatinay, mety maty ihany koa ny fiadanana, ny fifaliana ao anatin'ny tokantranonay ao. Ianao ilay efa naresy ny fahafatesana tompo, mahay manangana izany indray ho fiainam-baovao ao anatin'ny fiainanay ao. Ankehitriny izay tompo dia mitalao aminao, mianta aminao zahay tompo, miasa manan-kery eo amin'ny fiainanay, fa mino anao zahay, dia ianao ilay efa naresy ny fahafatesana sady mpamonjy anay. Dia mivavaka aminao zay tompo no amin'ny hoavinay rehetra, ny amin'ny fikasana tsara ao anatinay ao rehefa nandreny teninao, ianao atanteraka ireny rehetra ireny tompo mba ho voninahitry ny anaranao. Ny fiainanay andavanandro ny asa fivelomana, ny mombanay tsirairay avy fantatrao tsisy miafina aminao izany. Ao tompo ireo mpanomponao izay efa nandrotsahanao ny fahasoavanao, dia te hisaotranao izy ary te hametraka ny fiainany mandrakariva eo ampelantananao, fantatrao ny amin'ny manontolo akininy eo ampelantananao izany. Ao tompo ireo namanay izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao andro izao, akininy eo ampelantananao izany mba hatsiaro izy fa ianao ilay efa naresy ny fahafatesana, afaka mandresy ny zavatra rehetra hatramin'ny aretiny, resinao zany, dia ho tsarovana zany tompo, ka ino izy fa ianao ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary mpanjakanay ihany koa. Mivavaka aminao koa izay tompo ho an'ireo namanay izay mety ao anatin'ny alahelo lalina, mety ao anatin'ny fahaverezam-panantenana, ianao tompo hiasa ao anatin'ny fiainany ampahery azy amelona ihany koa ny fanantenana ao anatiny ao. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'ny fiangonanao, ao anatin'izao andro atserovana nitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty izao, dia fandresena lehibe ho an'ny fiangonana ihany koa zany. Tario tompo ny fiangonana, ny mpitondra fivavahana rehetra, ny mpitory ny filazantsara rehetra, mba hasa hijoro vavolombelona ny amin'izany fitsangananao Jesosy Kristy amin'ny maty izany, ka hiely ny filazantsara, hiely ny vaovao mafaly, dia ny fitsangananao Jesosy Kristy tamin'ny maty izany. Mivavaka aminao izay tompo ho an'ity firenena misy anay ity, ary mifona aminao satria ny akamaroanay dia tsy mahafantatra akory ny dikan'izany atao hoe Pasika fandresena, tsy mahafantatra akory ny hevitra izany Pasika izany, fa variana mirendrarendra sy ny fanao n'izao tontolo izao, ary dia adino mihitsy fa ianao ilay efa naresy ny fahafatesana no tokony ho tsarona sy inona. Dia mifona aminao izay tompo ho an'ny tsirairay avy ao anatin'izany, ary dia mivavaka izay mba ho tarianao amin'ny famarinana ny tsirairay avy, mba hanaovana ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Zany tompo ny vavaka sandratray, mino zahay fa renao ary ho valianao vavaka ny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, la efa naresy ny fahafatesana, nitsangana tamin'ny maty, ny vavahana toy izany. Amen.
havana malala rehetra amin'ny tompo nandresiny fahafatesana ny tompontsika ary velona izy andeha isika hanamafy ny finoantsika azy eo anatrehan'izao tontolo izao, hanambara ny finoantsika isika amin'ny alalan'ny fanekempinoana ka ny Filipianina toko 2 ny 15 hatramin'ny 112 no iombonantsika hoentintsika manambara ny finoantsika. Filipianina toko 2 ny 15 ka hatramin'ny 112 isika rehetra iara-mamaky izany ho fanambarana ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra manao hoe: aoka ao aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrika Andriamanitra azy dia tsy nataony ho zavatra nofokiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifohana ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany no nanan'Andriamanitra azy, nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny any ambanin'ny tany, sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy mitompo ho voninahitran'Andriamanitra ray. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray avatsika reto amin'izao pasika izao mba iombona amin'ny fitsanganan'i Kristy amin'ny alalan'ny batisa dia ny sakramentan'ny batisa izany. Valo amby 720 ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ry avana ndraisika reto avatsika reto manolotra ny zanany ho amin'ny sakramenta masina dia ny sakramentan'ny batisa izany. Hoy tany teny fanorenana izao sakramenta izao: hoy Tompo, efa nomena ny fahefana rehetra nan-danitra sy etỳ an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny aran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanamasina, sady mampianatra azy tandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary ino za mombanareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Arahoriko ny fanekeko ny Tompo, fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao, hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra sy ny taranaka ao mandimby anao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Noho izany miteny Tompo izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo. Moa manolotra marina reto zazy reto Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny teny na amin'ny asa omponompon'Andriamanitra mahatoky, ahatonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo ny antanterahany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe izao, ary anaiky an'i Jesosy izy azo hery izy ka handà ny asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ary hampiditra azy ho isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ireo ny anton'izao fanaovana batisa izao ary ezaka ka hahatonga azy ireo mpanefana samin'ny Tompo.
mandre anareo Andriamanitra okarinareo todika any amin'ny fiangonana anamafy ampahabe maso izany fanekenareo izany. Ndao ary manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra ary atsika izahay ekenay ny zorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga ny ho fianarany zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hahaterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalany izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba azoery andavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy, hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly lahy izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny antony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay hanatanterahana izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ndesika fiangonana angataka zany herin'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra raitsi-toa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay, ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay Andriamanitro manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo. Mba ho famantarana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao izay eo amin'ny Kristy ane izao. Reto zaza izay atao batisa ireto ane, ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao. Mangataka aminao izay tompo ampitafio ny zanakao izy, ary apraiso endrika aminy noho ny asa ny fanainao masina. Izany fanainao masina izany ilay mitarika azy isan'andro san'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao ihany koa zay ry Tompo Andriamanitra io, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, satria miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana Tompo, dia mba hitahirizanao ireto zaza reto ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny, ampio ihany koa ny mpiantoka mba hazony manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane Tompo, ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana, ny ezaka rehetra izay ataon'ny ray aman-dreny, ny ezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay nandresy ny fahafatesana izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Razafy mahatatra ty miantoka
raha zafy mahatratra fi mianoka ny avo. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Fanomezan'ny rina nantenaina rika. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramanantsoa Antriniana Silvia Finona. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony Tompo, anaka aza matahotra. Efa niantso ny anaranao efa nanavotra anao Ai ianao. Ento reto zaza reto ka tezo tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampy fahinina amin'ny 20 nanaovantsika ny fisaorana. Piaraba na tratra izao pasika fandrisina izao isika dia misy andian-teny telo izay hotononinao amin'izay akaiky anao eo ny miteny voalohany manao hoe mitsangana amin'ny Tompo dia mamaly le faharoa hoe resy ny fasana dia miara miteny hoe pasika fandresena ho antsika. Inona ilay izy teo moa? Ny faharoa, ny fahatelo. Iny ary samy miarabana eo akaiky ny isa roa telo. Angana amin'ny Tompo pasika fandresena ho antsika. Andeha mankanina manao. Andeha ny fasana pasika fandresena ho antsika. Iny ary ianareo avy ato
ianareo avy ato amin'ny ankavanana rehetra ato a mitodika amin'zareo atsy a dia nareo no manomboka ny ato ankavanan'ny paster ndao ary isa 2 3. Nareo avy ao ambony ao zany a miarabany koral antsan'ny folo alin-da sy anteman'ny folo alin-da zany manao zany nareo avy ambony manomboka sady mikopakopoka afaka mitsangana. Anao nga avy anambony, io avy anambony resa tsangana nareo avy anambony dia mijery ato amin'ny koral 2 totondao ary isa 2 3. Ianareo ary an-tokotany zany mitodika any an-tokotany daholo tsika dia nareo ary an-tokotany manomboka mafy be nareo ndao ary isa 2 3. Resiny fasika fandrisika ary le tsy mahay manonona hoe resiny fasika fandresena ohatra mba tononona tsara izy io averina tsika rehetra miara manao ary isa 2 3 mitsangana mitoby resiny fasika fandresena ho atsika saotra tompo. Manasa ny foloan'ny fiangonana isika aorian'izany dia mbola misy vaovaon'ny fiangonana. Dia mbola ampitomboana amintsika mianakavy ene ny fahasoavana avy amin'ny Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Andro lehibe tokoa ho antsika kristianina ny androany dia ny nitsanganan'ny Jesosy Kristy tompontsika satria dia milaza ny andro fandresena izany andro pasika zany koa no kitro ny ivon'ny finoantsika kristianina ka dia ampifaliana ry havana ary amin'ny anaran'ny ray aman-dren'ny mpitandrina ny braon'ny fiangonana ny loholona sy ny diakonina ny sampana velona rehetra ary amin'ny anarantsika mianakavy no ifampiarabantsika natratra izao pasika fandresena izao. Ny fandresen'ny tompontsika dia manapirofo ny Mahandriamanitra mahery azy. Tsy izany ihany koa fa mbola manome fanantenana ho antsika satria hoy tokoa mantsy ny tompo hoe andeha aho fa amboatra fitoerana ho anareo ka orinona izao fiainana izao dia fantatritsika fa mbola misy ny fiainana any amin'ny paradisa miaraka amin'ny ilay Jesosy tompontsika. Ka na inona ny mety ho fisedrana na fitsapana mandalo eo amin'ny fiainantsika amin'izao tany fandalovana izao dia mino isika fa ho mpandresy tahaka ny Kristy ihany koa. Nampianarina antsika kristianina fa eto amin'izao tany fandalovana izao no mety misy ny andron'ny jentilisa, ny andron'ny ratsy fanahy. Nampianarina antsika nandritra ny herinandro masina iny koa fa na ireo efa mpanara-dian'i Kristy ny mpianany mihitsy azy dia mbola nisy ny famadihana azy. Nefa ireo olon'ireo dia efa niara-nonona ary efa misy aza no navita fahagagana mihitsy. Ka ny afatra ho antsika izay voavonjy amin'ny alalan'izao pasika fandresena izao dia ny torintsika hatrany ny fahalehibiazan'ny Jesosy Kristy tompontsika, ny fandreseny, ny fahafatesana. Hoy tokoa mantsy ny soratra masina ao amin'ny filazantsarany Lioka izay efa nivakiantsika teo amin'ny toko 4:20 milaza hoe amin'ny anaran'ny Tompo
tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Ary mbola amin'ny filazantsara ny Matio ny andininy ny toko fahaenina amby roapolo ny andininy fahafito dia mbola manambara ihany koa hoe ary mandehana faingana ka lazao am-pianana fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ndeha ary isika tsy salasala hibanjina hatrany ny afatry ny tompo ary hitory ny filazantsara ny vaovao mahafaly ho amin'izao tontolo izao, ho setry ny fitiavan'i Jesosy Kristy atsika izay nanolotra ny ainy ho fanavotana atsika. Say isika mijoro ho vavolombelon'ny tompo amin'izany fitiava-dehibe nasehon'izany, naiza misy atsika amin'izao pasika izao, dia ataontsika ho fanohitra indray ny ampitombo ny hery mba hataterahantsika ireo asa nakin'ny tompo amintsika. Dia mirary pasika fandresena, mirary fetsambatra ho atsika mianakavy, dia rasilazany ho an'ny Jesosy tompo irery ihany. Dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra izao pasika fandresena izao. Mandresy Jesoa, mandresy isika fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka homboana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Luka 4:20-7. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Anio hariva manomboka amin'ny 3 ora ny fankalazana ny pasika fiderana izay tarihan'ny sampana Dorkasy, anasana ny sampana sy ny fikambanana rehetra eto amin'ny fiangonana ary isika mpianakavin'ny finoana. Tongava maro fa i tonton Noely ao amin'ny tarika Sakelidalana no hanao fanentanana sady andray anjara hira ihany koa. Misy ny famoahana akademika ho an'ireo mpitandrina na vitany doktora izay atao eny amin'ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana ny 12 ny volana Jona. Koa dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana hifanampy amin'ny ny révérend docteur Rakotsizafy Mikael Lamivady hiatrehany an'izany fotoan-dehibe izany dia manatona ao amin'ny birao mpitandrina. Misy ihany koa ny culte amin'ny teny anglisy izay tokony ho atao eto amintsika ny alahady 14 ny volana May dia ahemotra amin'ny volana Novambra. Noho izany dia tsy foanana io fotoana io fa natao hanokanana ireo club izay efa misy eto amin'ny fiangonana dia amin'ny fikambanana katekômena sy ny STK, ka ny fisoratana anarana dia any amin'ny tonton Aina sy Taty Vola hatramin'ny alahady 19 ny volana Aprily. Ny farafanaterana ny anaran'ireo olona 3 atolotry ny sampana ho filoha dia ny alahady 19 ny volana Aprily any amin'ny mpitandrina sy ny birao fiangonana. Misy baiboly adino amin'ny anaran-dramatoa Raparsona Emilienne sy famataranandro miloko dorea latsaka tamin'ny alakamisy masina mandalo amin'ny birao sekretariat izay tompon'izy ireo. Mijanona amin'ny birao mpiangonana rehefa vita izao vanim-pivavahana izao ao amin'ny akany ambony. Vaovao avy amin'ny sampana Dorkasy fa voavoan'i Kristy pasika ho antsika. Ny sampana Dorkasy dia miarabantsika mpianakavin'ny finoana natratra izao pasika 13 izao. Ny fandresen'i Kristy hitondra famonjena ho antsika tsirairay. Maneho fisaorana izahay noho ny fahavitan'ny alahadinay tamin'ny alahady 2 Aprily lasa teo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe, ny mpitandrina ombambady, ny birao fiangonana, ny fikambanan'ny dekôrina sy ny loholona, ny sampana velona rehetra, ireo renim-pia sy ny vadiny, ny kristianina rehetra ary ireo rehetra nanampy sy nanohana
ary ny fanometanana tamin'ny fanatanterahana izany sy ny fandraisana anjara tamin'ny varotra fampiratiana. Ny opération confiture izay natao, Andriamanitra be fitiavana ny amalisoanareo hatrany. Toy izao ny tatitra tamin'izany 2,61,000 ariary ny volaniditra, ny vokatra ny confiture ary ny fandaharana, 125,100 ariary kosa ny fandaniana tamin'ny kojakoja isan-karazany, 810,000 ariary zany sisa eo am-pelantanana. Maneho fisaorana ihany koa izahay ny fanotronanareo anay tamin'ny anjaranay ny alarobia hariva teo izay niarahana tamin'ny fikambanana katekômena ho fanatanterahana ny herinandro masina. Sampana sekoly lahady, misaotra antsika rehetra mpianakavin'ny finoana nandray anjara tamin'ny opération saucisse izay nitotosaina omaly. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly ny fitia nasehonareo. Amin'ny alarobia 12 ny volana aprily izao ny farafisoratana anarana ny amin'ny fionamben'ny sekoly lahady izay atao any Moramanga ny 12 sy 20 20 ny volana aprily ho avy izao. Mandray anjara amin'ny pasika fiderana ny mpampianatra sekoly lahady manao tenue polo sy jupe marevaka isika. Mitohy hatrany ny fandraisana ny valopy ho an'ny jobily fa 30 taona arotsaka eny ambaravarana sy amin'ny rakitra. Sampana tanora kristianina, fiadanana, misaotra ny tompo fa totosa saoma tsara ny anjara zomamasina, mankasitraka antsika rehetra tonga niara-ny ombom-bavaka. Miantso fivoriam-ben'ny sampana izay ho tanterana ny alahady fa 19 ny volana aprily avy mivavaka. Izany dia entina hividianana ireo birao vaovao an'ny STK. Isy randonnée ny sabotsy fa 20 ny volana aprily ho avy izao, circuit Angavo kely sy Angavo be. Misoratra anarana any amin'ny tonton Edia dia mbola ampitaina miandalana eo ny fandaminana sy ny sarandalana. Isy ny futsal ny asabotsy fa 15 ny volana aprily ho avy izao, manatona handbolia ny amin'ny fandaminana. Avy amin'ny sampanasa fitoriana ny filazantsara, riavana, ampitomboana ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesoa tompontsika. Ny alahady fa 19 ny volana aprily manomboka amin'ny 3 ora tolakandro dia isy fampianarana mahakasika ny tokantrano sambatra izay ho tanterahan'ny mpitandrina Ralson Gilbert avy amin'ny FJKM Antanimena Andrefana eto amin'ny fiangonantsika. Koa manasa antsika rehetra indrindra ny mpivady, mpifamofo, tokantena sy ireo manana fikasana ho amin'izany anatrika ny fampianarana izay maimaim-poana. Dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesoa Kristy tompontsika. Ny sampana mpanazava stily, vondrona mpanazava dia manao tatitra arabola ny hetsika paka andriam-bavilanitra. Voatay samy viavavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina iarabanantsika rehetra ary arabana ny vehivavy rehetra natratra ny 20 martsa. Totosa ny alahady 19 martsa lasa teo ny paka andriam-bavilanitra izay nitotosaina teto amin'ny chapelle militaire Ampaibe. Izay vondrona mpanazava dia maneho fisaorana antsika rehetra tamin'ny fandraisana anjara tamin'izany ho fanohanana ny sampana ka nazahoanay lela vola 850,000 ariary. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly soa sy hivitianareo. Araka ny vina izay napetrakay dia ho fanampiana ny fampitaovana ho an'ny sampana 3 sy ny vondrona izao fitadiavam-bola izao. Mametraka amin'ny veloma amin'ny anaran'ny tompo ary mirary soa. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Rakim-pisaorana atolotra amin'ny pasteur Telo Mirahalahy, sampana sekoly lahady, sampana fifoazana, mangataka vavaka sy hira FFPM laharana 20. Izay indray vaovao ray voninahitra ao an'Andriamanitra ireriana.
fifaliana ho antsika navitany fanamasinana fanambadiana reto avantsika raha manitra asina valina sy rasonandrasana Francine asanao izy ireo dia miarahaba anareo ny fiangonana dia mirary soa indrindra misaotra tompoko. Isaorana ny avantsika nanolotra baiboly voafony hoditra baiboly sy firana ray baoritra ho an'ny manjakandrina misaotra ny tompontsika ny amin'izany mpanompon'izany. Manolotra ny tenana amin'ny sakramentany batisa Arnoro Mano feny fahendrena hitsangana izy raha ao ato izy dia mivavaka ho anao ny fiangonana misaotra tompoko. Iroso amin'ny rakitra isika io ny atokopira hira ao anatin'izany misy koa ny hira izay nangatan'ireo avantsika. Misy ny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa aveo saina ianao vahiny mba hiomban-databatra aminay.
Ny raha riva araka ny hitantsika amin'ny raha teo zany amin'ny telo ny pasika fiderana rehefa namakivaky ny karemitsika 70 andro nandiny tena ny bebaka nanao ny herinandro masina dia mitosa mpifaliana amin'izay tsika afaka mandihy mihira mitehaka tongava zany ny raha riva amin'ny pasika fiderana manasanao ny fiangonana. Paregnão, São Miguel,
Ny VFL dia mivarotra mofomamy sy
mofo masira ao ivelany ao. Ny fizarana chocolat de Pâques ny sampaty zany a dia raisitsika ao amin'ny sous-sol ao. Hira faharoapolo. Hitsangana isika marana ny fotoana sady ny tompony arenao ny fanolorana ny rakitra dia aorian'izay ny hira voalahatra. Asaina ianao amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra ny Jesosy Kristy tompontsika mpiandrotro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano ny fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, manoatra noho ny mpandresy anao amin'ny alalany efa tia anao, ka hotahina anao mandeha, hotahina anao mitoetra, hotahina anao miditra, hotahina anao mivoaka ny tokantranonao. Amen. Amen.
ho an'ny mpanjaka tsy manan-taloha, mpanjaka tsy mety maty, mpanjaka tsy hita, dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Sini suloni na
lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ny zanaka ny manana fiainana mandrakizay itiny mofo izay nidina avy tany an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy izaho ny mofo velona nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao mivelatra malonantsika izany sakramenta masina izany zay atolotry ny tompo antsika ko asandrato amin'ny tompony fotsika mety sy mahavonjy ary tokony atao na ovinany misaotra sy mankalaza anao Andriamanitra Jesosy Kristy izay Andriamanitra an-danitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka izy nandoa alehany lohalika rehetra ny any an-danitra nanety ambony tany ny any ambamin'ny tany fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitra Andriamanitra ray ka noho izany dia feny fiderana azy ny kerubim sy ny serafim rakotry ny elany ny anjely tsy omby aliny alina ny ariky anjely ny mpaminany ny apôstôly ireo olomboavitra efa sambatra naminao dia mianto izay tompo mba hiala amin'ny fahafatesana mba ino ny fitsanganany tena maty ary ino ny teninao ka iombona amin'ny feno marobe an-danitra hisantatra ny fanjakana sy ny fiobina masina manao hoe fanorenana izao ekaristy masina izao fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy raiso hano ity no tenako izay omena ho anareo izao natao ho fahatsiarovana ahy dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nina dia hoy izy misy toa amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay latsaka ho anrehetra ho famelan-kely izao natao fahatsiarovana naovinana misotro ianareo fa naovinana ianareo mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen hivavaka isika tsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina re tompo renay izay nan-danitro inreto izay manao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanaka olona tsy fahatsiarovana fe fahatsiarovana fa sakramenta masina
manambara ny fijaliana ny fahafatesany fitsanganany ny fahasan'ny Josefa avy any Arimatia ny fitsanganany tamin'ny marainy alahady ireo anjely naona tamin'ny maty ny tadiavinareo ny velona tsy ato izy fa efa nitsangana tsarovy ny teny efa nilazainy taminareo eny niala tamin'ny toeran'ny mahatianao ary niakatra nandanitra mifona eo ankavanany ray miandro sy mitalaon'ny firenanao zay tompo ko mba fenony voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ka io tamiteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokana Kristy le tamiteraka Kristy le natena ndray mandeha monjo anay teo amin'ny azo fijaliana re tompo ray najanondanitro ny fanahy no mahary ny fanahy no mamelona ny fanahy no manamasina izany fanahy izany no angatanay tompo mba hitoetra aminay hahatsarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa mandray ny mofo sy ny divay izay le fanahy ny fahamarinana le parakleto izany fanahy izany no nomenao anay ko miano taminao zay ry fanahy masina miangavy ianao amasino no mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy amasino toraka izany divay manambara andany Kristy fa nao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teniny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy o aminao Andriamanitra retsy tokoa ny laso ny voninahitra rehetra mandrakizay satria Andriamanitra dia ao amin'izy rehetra ambonin'izy rehetra manerana azy rehetra amen. Ny mofo zavakitsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika satria raha ihany mofo isika rehetra koa dia tena iray na dia maro aza fa isika rehetra samy mandray avy amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka amin'ny fisaona zay sorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsa no ho antsika. Hoe Jesosy Kristy andeha fehivavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra amen. Hipetraka isika amin'ny fizarana mofo sy ny kapoaka amin'ny ravoalahatra. Kazarao amin'ireo izay mino ny fitsanganan'ny tena maty ary mino ny tenin'Andriamanitra. Amen.
ary raha nilazan'izany izy Jesosy nitsangana teo fivony ka nanao hoe fiadanana ho anareo dia taitra sy raiky tahotra izy satria nataony fa nahita matoto izy dia hoy Jesosy taminy nahoana nitaitra ianareo ary nahoana mianana ny fonareo izao ny tanako sy ny tongotro fa izaho noho izy tsapao aho ka jereo fa tsy matoto fa ny matoto tsy manana nofo sy taolana tahaka ny ahitanareo ahy izao ary efa niteny taminy izy dia naseho ny tany ny tanany sy ny tongony ary mbola tsy nino ihany izy ireo no ny hafaliana dia talanjona hoy Jesosy taminy manankanina ty va ianareo dia nomeny tapaky ny hazan-drano voatono izy ary dia nandray izy ka nihinana teo anatrehany dia hoy izy taminy izao ny teniko izay nilazaiko taminareo fony mbola teo aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay nanoratana tamin'ny lalan'ny Mose sy ny mpaminany ary ny Salamo dia nanokatra ny saina izy ireo izy hahatakatra ny soratra masina ary hoy izy taminy izany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo ary mba ho toriana amin'ny anarany ny famelan-keloka ny fibebahana ho amin'ny firenena rehetra. Amen. Nandeha izy dia nireny mpiambina sasany nankanany tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra vao niseho ary efa niangona izy mba amin'ny olona dia niara-ny hevitra izy ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe lazao fa ny mpiana ny tonga alina nangalatra ny faty raha sendra natory izahay ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernoura dia izay ampanaiky azy ka anao izay tsy ampaninana anareo dia nandray ny vola izy ireo ka nanaraka ny teny ny teneniny ary za miteny zaminy na eliny jiosy mandraka ny roany. Amen. Ary tsy teo i Tomasy ny anankiray miroambin'ny folo lahy dia hoy ny mpianatra sasany taminy efa nahita ny tompo zahay fa ho koso izy raha tsy hitako ny amin'ny tanany ny olatra ny nombona ka ataoko amin'ny olatra ny ratsa tanako ary ataoko amin'ny lany voniko ny tanako dia tsy mba ino aho
rehefa afaka ny avalona dia tafangona indray ny mpianatra ary rehefa voririna ny varavarana dia nitsangana teo voan'ny Jesosy ka nanao fiadanana ho anareo. Ry Tomasy, atefeto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, atefeto ny tananao ka ataova milany voako, ary zay isan'ny tsy mino famonoa dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe Tompoko sy Andriamanitra. O Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Amen. Sika iomana manao hoe Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao, Tompo tsy mendrika idiranao ambany tafitra, Tompo tsy mendrika itsipina izay songotsongony latsaka avy amin'ny latabatra ogory, kanefa ianao izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Ny mofo hohaninay ry Jesosy. Amen.
Kristy ilay mandidy atsika ino ny fitsanganana maty hoe raiso hano ity no tenako izao no ataovo fahatsiarovana azy. Misotro ny divay. Jesu Kristy ilay niantso atsika ino ny tenin'Andriamanitra hoe sotroina rehetra ity fa ity no rako dia mifanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny maro ho famelan-kely izao no atao fahatsarovana naovinana ny sotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fefa nandray araka izay mety izao an'ny mpanahy mavoky izao ary ny andro izay satria mba ho vaovao amin'ny fanjakanao ka hiara-misotro ny vokatry ny voaloboka ao anatin'ny fanjakanao rahatra izay. Koa angony izay tompo amin'ny fanjakanao tahaka nanangonana ny sampam-boaloboka sy ny salombariny ny paritaka tena antsafa iny fa nitambatra amin'izao mofo sy ny divay no hanina izao. Tahaka izany ange no hanangonanao ny zanak'Andriamanitra manera amin'ny tany ho amin'ny fanjakanao. Mino izany izay tompo, Maranatha, avia Jesosy tompo. Amen. Hoy ny apôstôly masina, esoriny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, ary izany tsy misy masirasira azy izany fa voavony Kristy Paska ho antsika. Ka aoka isika no andro firavoravona, tsy misy masirasira, tsy misy lolompo, tsy misy faharatsiana fa amin'ny fahadiovampo sy ny fahamarinana. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika hanao ny rakom-pisaorana. Amen.
Teny voady taminao Andriamanitra, te hanatitra fa anaty mpisaoranao anao
fa efa nanafaka ny fanaoko tamin'ny fahafatesany ianao emy nanafaka amin'ny tongotra ianao tsy mba ho solafako ka andehanako n'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny fahavelomana amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Kristy. Dia manaova fety Pasika sambatra.